toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Hanjaka tanteraka Kristy. Efa voasoratra fa ireo teny fikasana dia ho tanteraka. Ahaka ny amin'ny Korinthianina faharotoko voalohany andiny faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao amin'ny eny ary amin'ny alalany koa ny amen ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Koa raha voasoratra fa ho tonga ny fanjakan'Andriamanitra etỳ an-tany dia ho tonga izany. Ahaka ny amin'ny filazantsara Mateo toko fahaenina andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Iainy dia izao ary ny fifohazam-panahy e. Vavaka isika raha io mino izahay fa efa manjaka tanteraka eto amin'ny firenenay ianao satria ny finoana dia fanehoana ny zavatra tsy hita dia ho tany sambatra ilay Madagasikara-nay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandrapy ahoana tompoko.